Saotra an'Andriamanitra tsika ny amin'izao fotoana izao, amin'ity andro fahatelo amin'ny fifadian-kanina ity. Ary Andriamanitra dia mitarika antsika mandrakariva ho tsara kokoa hatrany anatina ny perfection Jesosy Kristy. Ary misy zavatra vahiny amintsika isan'andro. Teny amintsika foana izy dia mangataka tsika androany. Mangataka mba tena hoe hiteny andray fanamasina, hiteny amintsika Andriamanitra, ary hivavaka tsika tompoko. Ray masonao, rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ndreto izay Jesosy ankehitriny tonga eto amin'ity sekoly ity. Dia mino izay fa ianao mijery anay, ianao mahita ny etaetan'ny mponiny tsiraray avy, ary ianao no mitsilo ny ao anatin'ny fonay tsiraray avy. Jesosy, ianao mahafantatra fanamasonao izay ao anatin'ny fonay rehetra. Mangataka izahay apetraka aminao ity fotoana ity. Ianao ny tompon'izao fotoana izao Andriamanitra. Ianao fanamasonao no maîtriser ny zavatra rehetra eto, dia apetraka tanteraka eo am-pelantananao izay avy aminao, izay tianao lazaina fanamasonao, izay tianao lazaina eto amin'ity toerana ity. Aoka ianao no hiteny amin'ny eto, fa tsy ny tenako Jesosy ny hiteny, fa aoka ianao fanamasonao, aoka ianao no hiteny amin'ny tsiraray avy, aoka ny feonao no re, fa tsy ny feoko Andriamanitra. Amen. Mahazo toerana tompoko azafady. Amin'ity andro fahatelo ity zany dia amin'ity ny titre dia hoe olona mahatoky tadiavin'Andriamanitra. Amen. Raha nanomana an'ity mantsy dia resaka hoe mahatoky ny saika hoe resaka. Dia efa vitain'ny paster Jaoly izy tamin'ny Zoma, tamin'ny Sabotsy. Dia inona zany, dia avy eo inona ny titre hafa Jesosy? Tadiavin'Andriamanitra aho izay indray zany ny henoko tadiavin'Andriamanitra, dia novaina izay indray ilay izy tamin'izay, dia nentina tamin'izay. Dia nentin'ny mpanompon'Andriamanitra indray ilay izy tamin'ny maly. Dia résumé angambany na hoe fanampiny Andriamanitra moa mitarika antsika amin'ny misy thème mety hitondrany antsika, dia mety izay ilay izy hoe tadiavin'Andriamanitra tsika. Ary izay moa ilay amin'ity efatrandro teo mijery antsika Andriamanitra, dia mijery eo ilay izy, mijery antsika tsiraray aby izy. Tsika rehetra manatrika izao samy mijery antsika tsiraray, so aza matahotra nareo, tsisy olona ray adinona. Mety mieritreritra hoe za ve dia ho hitan'Andriamanitra, za kely ity tsisy ninona vitako amin'ny asany, tsisy an'izao, fa hitan'Andriamanitra ianao io mihitsy ny tena hitany ary tena ilainy. Zay ilay izy. Dia ny resaka hoe fahatokiana amin'ny teny frantsay hoe fidélité, ilay hoe fahatokiana io indraindray tsika tamin'ny taloha izay fa tsy mino fa tsisy an'izany intsony amin'izao. Amen. Raha sendra misy dia izay ny antony teny sy ny fanamasina mitarika antsika hoe ahoana ny alantsika, inona ny ten'Andriamanitra fanaraka amin'izany. Dia hoe tsika taloha tena hoe tia miprofity ohatran'ny hoe liberté, tia miprofity ohatran'ny hoe fahafahana, tsisy mijery, vao tsisy manara-maso akaikikaiky tsika amin'ny zavatra ataontsika, na ny ampiasana na ohatra hoe misy iraka ampanaovana antsika dia vao tsy ara-maso dia lasa ohatran'ny hoe lasa mipiritsaka, manaonao foana, manitan-kevitra raha vao libre kely, raha irahana kely ery dia no dia tsy tokony vily gauche raha ohatra, dia tsy maintsy miova lalana kely izay vao tena any amin'ilay tena tokony hoe anirahana anao ohatran'izany. Raha ny ampiasana ianao raha ohatra hoe irahana hoe andana ianao mandeha makany amin'ny banky, dia lasa aloha miprofity kely, mandeha hitsidika cousin kely satria lalako iny. Dia ohatran'ny hoe miprofity zavatra situation ohatran'izany tsika. Mety hoe manana liberté tsika any amin'ny toeram-piasantsika hoe mbola tsisy bedy izany rehefa tara, fa Andriamanitra mijery antsika. Izay ilay thème, izay ny amin'ny fotoanantsika amin'izao. Mijery antsika izy any amin'izay zavatra rehetrarehetra ataontsika any amin'ny rehetrarehetra eny. Izay zavatra heverintsika kely sy bitika indrindra dia hitany avokoa. Amen. Dia izany hoe raha mihita an'izany izany zavatra ratsy kely ataontsika izany dia mihitany koa ny zavatra tsara ataontsika, na dia zavatra kely fotsiny ary.
dia hitan'Andriamanitra avokoa. Izay ny tenenako hoe mety mieritreritra na hoe tsy mendrika fa Andriamanitra mahita antsika tsiraray avy ary mijery izy mandinika amin'ny fontsika. Ny fahatokiana le fidélité dia fidélité dia misy tsy mandeha sens unique rery, tsy hoe avy amin'Andriamanitra rery dia tsy hoe avy amintsika rery dia makany amin'Andriamanitra, fa nampisehon'Andriamanitra koa fa avy any aminazy koa dia makaty amintsika. Izay mahatonga ny hoe tsika mahatoky an'Andriamanitra mandrakariva satria mahatoky amin'ny teniny izy. Amen. Dia izany hoe misy zany ny karazana fahatokiana ohatran'ny hoe antokantsika sy Andriamanitra hoe anjarantsika mahatoky an'Andriamanitra dia anjaran'Andriamanitra mahatoky antsika. Dia misy koa karazana fahatokiana entre ny tsika samy olona, tsika samy mpiarabelona, ohatran'ny hoe entre tsika mahatoky ny mpiara-miasa amintsika na mahatoky ny voisin antsika na mahatoky ny olona miara-miasa amintsika dia zareo koa mahatoky antsika. Nefa izay zavatra izay tsy mitranga raha vao tsy mifampahatoky. Dia izay fifampatokisana izay nefany mila amboarina sy averina na mila créena amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia rehefa miverina ny fifampatokisana dia miaraka mandeha tsara ny zavatra rehetra. Ozy izy hoe ela velona, isa moa ilay ela velona iny. Satria natoky izy nandeha niaraka tamin'Andriamanitra hatramin'ny farany, Enoka. Dia ohatran'izay ilay izy. Ny zavatra mandeha amin'ny fifampatokisana dia zavatra maharitra mandrakizay. Zavatra maharitra fa tsy zavatra mora rava. Amen. Dia misy koa ny anankiray fahatelo farany hoe tsika mahatoky amin'ny tenantsika. Mahatoky amin'ny tenantsika tsika. Ahafahan'Andriamanitra mijery antsika ka izay fatokisana amin'ny tenantsika izay io dia jeren'Andriamanitra mandrakariva hoe olona mahatoky ve ianao amin'ny tenanao, amin'ny zavatra rehetrarehetra ataonao eny andavanandro eny. Amen. Ohatra hoe zavatra ataontsika amin'ny zavatra tsotsotra ohatran'ny hoe mivandravandra hoe tonga aloha dia évident le resaka fahatokiana. Ohatra hoe raha mindram-bola tsika ohatra n'olona, indraindray tsika tratran'izany ihany hoe tsy maintsy mihindrana, fa tena tapaka dia tsy maintsy mihindrana. Tena indraindray tratran'izany ihany fa mila nefany mahatoky tsika amin'iny volan'olona iny. Amen. Raha vao anatin'ny findramana tsika sendra tratran'izany ka tsy mahatoky dia tratran'ny engrenage, fitsoatsoahana olona, fitsoatsoahana volan'olona, lasa kamo ianao anatrika fotoana eto satria nisy ety ilay olona nitrosahanao, ety ilay olona nangalanao vola. Dia lasa kamo ianao. Ny tenin'Andriamanitra miteny hoe amin'ny teny frantsay hoe celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Hoe izay misambotra izy dia mpanompo mpampisambotra. Izany hoe zany raha azo atao dia ataony dia tsy mitrositsika amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tena hoe tsy mitrosa. Kanefa antsika raha sendra manao an'izany ozy izy tsika ozy teo tena raha sendra manao an'izany io fitrosahana io dia tsaroa fa vao manomboka mitrosa ianao zany dia esclaven'olona anankiray. Izany hoe raha ohatra ianao ka esclaven'olona anankiray dia dikan'izany izay fanananao rehetrarehetra tsy anao daholo. Tsisy anao zany ny fanananao satria esclaven'olona ianao. Izay ny atao hoe esclave ngamba raha hoe misy andevo. Noho izany ianao koa tsy hiteny hoe za esclavenao fa ataovy izay tianao atao fa tsy alohako ny volanao fa ataovy esclave. Tsy izay ilay izy fa hoe une fois ianao manam-bola na une fois ianao manana moyen dia tsy mieritreritra ianao aloha volanao zany ilay vola voarainao, fa eritreretinao aloha ny hoe aiza daholo ny trosan'olona rehetrarehetra, listenao daholo aloha no nitrosanao rehetrarehetra. Ty tary amin'ny banky, ty zao, ty tamin'ny any, ty nalaiko tamin'ny any. Listenao tsara. Ka vao mahazo vola ianao dia fantatra hoe ty an'olona ty fa tsy anahy. Ary vao une fois ianao mieritreritra hoe an'olona iny fa tsy anao dia maivana kely aminao mieritreritra hoe ty sisany ambom-bolako. Fa raha ohatra ianao ka mieritreritra hoe nanam-bola be ako, nahazo vola be any, karama be any, asa mafy tamin'ity volany ity dia nahazo an'ity somme ity aloha dia amin'izay fotoana izay
lasa nietreritra anao mangidy ago mafy aminao a ny anefa ny trosa zay tokony ohatrany hoe prometiavanao tamin'ny olo iny jeriny fotsika Andriamanitra jeriny fonao Andriamanitra amin'ny zavatra kely ary mila anao izy ary mila olona izy a matoky amin'ny volan'olona amen mila olona izy matoky amin'ny zavatra rehetra zay le exemple le anankiray ny ten'Andriamanitra miteny hoe tsika dia mila matoky amin'ny zavatra kely ninina majinika kely tena hoe le ten'Andriamanitra teo aloha oabolana 22:7 afiseny zalahy eo dia ny anankiray andray fidèle amin'ny zavatra kely hoe matoky tsika amin'ny zavatra kely izay apetrak'Andriamanitra eo ampelantanantsika ny ten'Andriamanitra miteny hoe amin'ny Luka 12:10 hoe zay matoky amin'ny kely indrindra dia matoky koa amin'ny be ary izay tsy marina amin'ny kely indrindra dia tsy marina koa amin'ny be dia izay lazain'Andriamanitra zany dia zay le izy rehefa matoky ianao amin'ny zavatra kely iny volan'olona kely iny nalainao iny na dia 10,000 ary ny kely nalainao dia averenao amin'olona le 10,000 le olona nge mety tsy miteny mety efa navotsiny taminao le izy mety efa navotsiny hoe tsy manam-bola izy mino fa be dia be ny ohatr'izany hoe tsy manam-bola izy fa alao any mety mampalahelo izy tsy voalohany le izy dia tsy miteny aminao izy fa rehefa hitany ianao indraindray tadidy le izy indraindray tsy tadidiny le trosa fa indraindray tadidiny indraindray tsy tadidiny tsapaka le izy dia ohatr'izay nitantarako azy moa zany indraindray le izy tsy tadidiko le trosa nalain'olona taty indraindray tadidiko fa efa navotsiny le izy tsy na hitsaoka ianao na eo akaikiny ianao mitovy foana le izy fa anjaranao manefa niny vola kelyn'olona izay nalainao iny na dia kely ary dia azadino mamerina anazy mijery antsika Andriamanitra ozy ny mpanompon'Andriamanitra amin'izao efatrandro voalohany izao mijery antsika izy dia samy misaintsika hoe sao dia mbola nisy tsy efa re tanoany sao dia mbola nisy zavatra tsy nety tanoany tokony ho alefa miprograma hoe miresaka amin'ilay olona hoe misy an'izao aty fa amin'izao tena prometiavako aminao amin'izay fa tsy maintsy ataoko ilay izy ataoko anaty planina amen misy fatokina anankiray tiako hijoroana vavolombelona ihany ny tanjona tsy hoe ampiseho hoe rehefa manao an'izao ianao dia izao résultat fa tiako ampiseho hoe rehefa matoky tsika dia mijery antsika Andriamanitra nisy rehefa manao asa fanompoana dia tena hoe tsika hatrambola kely zay tena hoe nanao asa fanompoana amin'ny ao amin'ny fiangonana dia rehefa manao lisy dia amin'ny fo tanteraka mihitsy teny hoe matoky amin'ny fo manao zavatra tsy mieritreritra ninona tsy mieritreritra hoe bon ataoko ity fa misy examen amin'ny herinandro dia ataoko tsara aloha ny asan'ny tompo androany fa amin'izay mba mahay tsara na ataoko ity fa andeha misy zavatra andrandraiko ilaiko amin'ny fiainako ara-nofo dia ataoko ity fa amin'izay mba mandray zavatra fa amin'Andriamanitra fa hoe natao fotsiny ilay izy natao fotsiny dia tena mijova volombelona aminareo fa tamin'ny mpianatra nanao an'izany fa mandrakity androany tsy mbola nitady asa tsy mbola nametraka CV tany amin'ny orinasa fa tena hoe tonga ny anina dia bon za tamin'izany vita amin'ny fianarako dia tsy nieritreritra ny andeha hiasa akory fa dia nieritreritra hoe very tamin'izany very ketrehana dia le ketrehana zany hoe mbola voakotiana fa mbola tsy points dia tamin'izany zany ohatrany hoe any ny tanjona any iny mibanao andoha aloha fa tsy resaka asako ny ray aman-dreny mbola eo dia iny mibanao andoha dia bon za rangatsy anao ka amin'ny fianarana nataoko zany manao trano za rangatsy anao BTP zany fa ajako any BTP fa zany dia anao mpanao clip dia mpanao studio satria very mihira zay le izy zay le tanjona ary tena tsy ao anatin'ny lohako mihitsy zany na kely ary hoe
bon za no BTP dia hitady asa ohatran'ny rehetrarehetra fa tena hoe bon ataoko ny clip tena hoe anao son professionnel ataony natany ampianarana no zany le io koa moa zany zay apetraka-Andriamanitra amintsika tsara développeny ohatrany hoe tamin'izany tiako lasa manao clipin'olona tamin'izaho 5e année fa tena hoe manao clipin'olona aika izany men'Andriamanitra pire taterina fa tena hoe tamin'izaho zany dia tena hoe dia hitan'Andriamanitra daholo reny natoko tamin'ilay clipin'olona zany dia nahazo mpanao clipiko fa saotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra dia avy eo ako teny hoe tsy ho ataoko intsony le asa BTP dia avy eo nefa eo dia antsony zalahy nda hoe lahy makaty fa tsisy olona tamin'izany moa zany za ihany tena mba hoe tia programmation tao ampianaranay dia natsoly olo lahy ihany manao mahavita an'ity fa avy lahy dia ndao miara-miasa aminay eo amin'ny kolasy tamin'izay dia ndao lahy miara-miasa aminay hanao asana développeur resaka programme-na bâtiment programme de calcul dia lasa tafiditra tao anaty BTP ihany zany ny tenako taorianan'izay fa le anina taty aoriana efa folo taona taty aoriana zay vao miverenana amin'izay le hoe nikarakara pire fa misy fotoana ny zavatra rehetra fa mahatoky dia avy eo rehefa vita izay dia le cursus tena hoe natsony dia avy eo vita izay dia lasa le vazaha za zany ny olona rehetra ray promotion tamiko gazigazy kely daholo ny tsy hoe gazigazy kely gasy manam-pahaizana ny lehibeany za koa ny lehibeako vazaha dia avy eo vita izay dia le vazaha io niala dia namboarin'Andriamanitra teo amin'ny planako dia mbola vazaha hafa indray koa nefa tokony hoe za zany efa tsy dia efa mahaly vy kely hoe za ahoana zany direct tao amin'ny fiasana dia avy eo dia vita izay dia mbola vazaha ihany dia vita izay dia mbola niala daholo dia le vazaha niala ireo le vazaha niala ireo le vazaha sasany niala moa zany nahatsiaro anahy izy tanareo tamin'ny andron'ny Josefa nanomboka tsaro mpanjaka amin'izay izy taty aoriana dia natsony niantso anahy indray izy tonga teto Madagasikara izy pendant 1 an iny sa 1 an et demi teo tonga teto Madagasikara izy dia tena natsony dia nampianarina anahy daholo indray ny secret rehetrarehetra mena anahy daholo ny document rehetrarehetra afahako tena hoe maîtriser an'ilay izy asa manière amin'ny fanaovana anazy satria fanaovana anazy tena tiako be tsy metehitra amin'ny logiciel fa manao tanana dia maîtriser an'ilay asa tsara hoe araka ny tokony ho izy fa tsy hoe mandeha parazara hoe logiciel ty dia izay avoakany ao dia tokony mety nefa mety hoe tsy izay dia nampianarina anahy fa maninona tamin'izay no nitsarony tamin'izay nisy fotoana izay niarany asa tonga ny amin'ny 5 amin'ny 9 dia miasa eo ary zay mihitsy ary ny anazy fanaovany test atsony daholo le ingénieur dia nivoriny teo zao izy hoe hiasantsika hatramin'ny 7 alina fa zay afa-tsy te hody afaka mody dia fa zay afaka mijanona fa misy zavatra ataontsika ilay izy za tamin'izay tsy tao anatiny fa tety avelany ohatrany hoe za tsyna zany ohatrany hoe nana assistant kely ny teny foana fa le ingénieur le vaovao recruteny tao zay nody rehetrarehetra afaka tapa-bolana tonga afara volana janona tapitra ny contrat zay nijanona rehetrarehetra nahazo poste CDI amin'izay dia après an'izay ohatra za zany aza fomba fijeriny dia nitondra anahy izy miara-miasa aminazy foana fa zay izy dia ohatrany hoe manala azy fotsiny ao amin'ny bureau jusqu'à amin'ny 5 dia tonga ny amin'ny 5 aloha dia atsotsony daholo amin'izay ny tiako tena hoe izy zany tena ohatrany hoe tsy hoe manala azy hoe tsy minao inina fa tena hoe cool be l'environnement le fiasana ohatrany tsy mahatsiaro tena hoe miasa dia
tonga ny amin'ny 5 dia zay vao atsotsony daholo amin'izay ny ingénieur rehetrarehetra hoe andaontsika anao calcul tapitra ny ingénieur amin'ny 7 zay vao miantsa anahy andao amin'izay tsika say lahy hiara hiasa dia amin'ny 10 alina foana zany zay mirava isan'andro dia isaky tonga ny amin'ny 10 dia andao amin'izay hiasa tonga ny amin'ny 7 arivo andao indray dia lasa indray zay miasa manao programmation jusqu'à hatramin'ny 10 alina dia ohatrohatran'izay foana ilay izy ngambany mety tsara hono zay fidélité zay satria mahatoky tamin'ny vision mahatoky tamin'ny zavatra nataony dia tonga ny fotoana indray tamin'izay taoriana dia tsara hono ilay izy ohatran'izany koa avy eo tamin'ny asako taoriana ihany izy fotoana le vazala tany andafy zany ala tao amin'ilay société nisy anazy dia nisy name asa hafa indray na nisy olon-kafa nanatona zany dia propose poste hafa dia le poste tena tsy mifandray amin'ny fianarako na kely ary tena hoe tsy mifandray fa hafa mihitsy ohatrany hoe nazonako anazy zany raha poste na directeur ohatra ny ilaina tsy ny indrandra'izay akory fa raha poste na directeur ny ilaina dia poste na tsy haiko ohatra hoe poste na secrétaire nameny anahy tsy ao anatin'ny tsy poste tsy tokony ataoko zany ny ataoko fa poste na olona tokony ho feheziko dia nataoko tsara ilay izy nekeko ary nataoko tsara fotsiny nandritry ny elaela dia rehefa nanao an'ilay izy dia satria ilay izy poste ny olona tokony ho feheziko dia haiko tsarako ary rehefa misy zavatra tokony hoe tsy natahotra an'ilay lehibe aloha tamin'izay satria raha ohatra hoe misy zavatra tsy mety nataony dia teneniko hoe tsy mety amin'ny fomba mihaja hoe misy tsy mety ty fa zao no izy ary izy koa miziriziry dia za koa miziriziry fotsiny fa za tsy nanina anazy tsy nampiseho anazy mihitsy hoe tsy mety ny zavatra nataony na kely ary fa tena hoe après 2 jours izy tonga saina dia mifona aminao ozy izy fa aika marina ianao ta raison ozy izy fa mifona aminao rehefa avy nanontany ingénieur PDB tany izy dia nahatoky tamin'izay le poste kely zay natoky tamin'ilay hoe ahoana no mba tsy tena hoe mba ampatsara an'ilay relation dia nanomboka teo io rangahy io koa dia nahatsiaro anahy foana ary indraindray izy mandefa mail amin'ny client hatramin'izao indraindray mbola aty amiko ny alefa n'ilay mail mandefa mail amin'ilay mpiara-miasa aminy amin'izao satria za efa niala tao dia mbola aty amiko ilay mail ny alefany dia mbola amin'ny anahiko hoe bonjour fortunat ty atao tsy ao anao aty azafady izy satria tsara hono ary ao anatin'ny lohany foana ilay izy mila matoky tsika amin'ny asantsika ninona zavatra eritreretintsika eo tsy mety avy eo rehefa tateoriana nisy fotoana amin'izay ny asa midébaucheko daholo le mpiasa tao amin'ilay orinasa iray izay zay mahay tao dia niara ny asa dia niara ny asa tamin'olona ve ilay olona lasa za rery ny tavela teo niaraka tamin'ny mpiasa BDP tsy manana ininona tsy manana ininona fa le olona rehetrarehetra le nanomboka nahita le fatokire vao nicontactena tonga dia mitsangana ho azy ny orinasanay dia mandrakitiny androany fa 13 ans izao tena hoe misaotra an'Andriamanitra fa tena hoe mandeha tsara fa mila matoky tsika amin'ny zavatra anankiray ary tsy miandrandra résultat fa manao fotsiny na ho perte Jesosy tonga teto izy fa tena hoe nanao viveriny ainy fa mety hoe perte ilay izy eo masiny izao tontolo izao hoe namoniny ainy izy fa nefa ny résultat ambadika hita tsara ary natao fotsiny ilay izy tsy mananteny izy fa iovy ianao fa izy tsy andrandraka hoe raha tsy ovy ihany na za tsy hanao an'io fa nataony fotsiny ilay izy dia ataony tsara fa inona tonga antsika hoe lasa tia anazy amen dia ny fidélité koa ohatra raha ohatra hoe nisy ohatrany koa dia mpiara-miasa aminahy ohatrany zao dia ohatr'izay ny zafady ohatrany hoe miteny momba anahy fa izay ny haiko fa tsy manana exemple ahako hifonana tompoko nisy fidélité ohatrany hoe tsy mangalatra client nisy fotoana ako nanana opportunité hoe manao plan exian'olona any andafy izay manao plan na trano zany any andafy trano an'ny entreprise dia misy fotoana le misy olona intermédiaire ko any miara-miasa aminahy izy zany mipaka marché rehetrarehetra any dia alefa ny aty aminahy daholo dia
avy eo misy client tsy mandalo aminazy fa miresaka amiko direct hoe ataovy ty raha ohatra ka tena le euro jerena raha hoe mieritreritra tsy mieritreritra fa tsy vola sy ohatr'izany ahako dia tonga dia normalement tenté be ho an'ilay izy tena tenté be hoe ay vola zany tonga dia direct tsisy alain'ry intsony tombo fanareky direct tsisy panery fa nalaiko le mail dia nitransféreko tany amin'ilay olona hoe ty ho any tenen'ilay olona hoe mila an'ity izy fa dia nanomboka teo olo io dia natoky anahako hatramin'ny farany koa misy fatokina mila créena entre ny mpiasa sy ny mpampiasa mila piseho antsika ny mpampiasa zay hoe tena tsy piseho efa mila hoe avy amin'ny alalan'ny toetra antsika rehefa tena mahatoky tsika manao zavatra tsaroan'ny olona foana iny tsy mety hoe tsy zao fa tsy maintsy tsaroan'ny olona iny tsy maintsy ho tsaroan'ilay mpiara-miasa aminao iny any arinany ary ny tanjon'Andriamanitra tena tonga anao voata izy moa rehefa miteny dia ataovy zao voata ianao zay ny ten'Andriamanitra ataovy zao dia voata ianao fa le ataovy fotsiny aloha le ataontsika ataovy le izy fa le voata raha vao mijery le résultat dia processus hafa aloha ny hitondrany antsika fa tsy mijery an'izay tsika fa ataovy fotsiny alohany zay zavatra hoe toetra na toe-po takian'Andriamanitra amintsika amen raha mangalatra client mantsy ty ten'Andriamanitra ty efa fantako tamin'izay misy ten'Andriamanitra hoe obolana 2021 amin'ny teny frantsay izy hoe un héritage promptement acquis ne sera pas béni quand viendra la fin amin'ny teny gasy hoe ny arena malaky azy foany amboalohany dia tsy ho tahina any aparany mety mieritreritra anao ianao naka an'le izy ianao naka an'le izy ho anao mety avy amin'Andriamanitra indraindray fa jereviny ambadika le izy hoe sao dia misy tentation indray sao dia misy fakapanahy ahoana fomba maliko an'ity opportunité ty sao dia tsy tokony ho anaty sao dia tokony ho an'olona ty fa mbola alaiko satria hoe tonga teto amiko dia misaotra Jesosy fa nitahinao ahako nefa ny an'olona le izy fa nalainao zavatra ohatran'izany tena mila tandremana fa Andriamanitra dia mijery ny fotsika dia tena hoe ny fin Andriamanitra ny tompon'ny farany tsika manomboka fa Andriamanitra mamarina anazy amen dia tsika lasa rehefa manomboka ohatray tsika dia mahatoky an'Andriamanitra lasa mahalala oniny tsika amin'izay zavatra rehetra omen'Andriamanitra tsika tsy hanana tentation tsika hoe hitaditady hoe za mila an'ity fa ahoana ny fomba azoko an'izao mahatoky an'Andriamanitra tsika hoe ty men'Andriamanitra na ampy anahy iny rappelle kely ohatra ilay tamin'ny voalohany teo ty men'Andriamanitra na tsoahako nitrosan'olona ampy anahy ty amen zay le izy dia mametraka an'izay fatokian'izay tsika apetraka tsika amin'Andriamanitra zay fatokian'izay mangataka tsika mba tena hoe olona mahatoky eo amin'Andriamanitra Jesosy ny tena hoe modèle Jesosy modèle tsika dia mila mijery an'i Jesosy mandrakariva amin'ny zavatra rehetra Jesosy modèle tsika amin'ny fatokiana hoy izy ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Lioka 2 Lioka toko faharoa andininy fahasivy amby efapolo Lioka toko faharoa andininy fahasivy amby folo ny anaran'i Jesosy hoe fa hoy izy taminy nahoana no nitady ahy ianareo tsy fantatrareo va fa tsy maintsy eo an-tranony raiko aho amin'ny teny frantsay izy hoe je dois m'occuper des affaires de mon père zay ny fatokiana nentin'i Jesosy anisany anankiray zany zay fa mety hoe tsy voatanisy eto daholo ny zavatra rehetrarehetra fa hoe Jesosy tena nijery hoe inona ny zavatra nanirahan'Andriamanitra anazy inona ny zavatra inona ny ampon'Andriamanitra dia inona ny tsy maintsy tanterahany ary inona ny vaindondrarahany tsy hitanareo Jesosy aizy izy any an-tranony iray mieritreritra hoe inona ny programan'Andriamanitra amen dia izay le hoe Jesosy modelitsika raha atao amin'ny fiangonantsika misy mpitarika ihany mpitarika antsika manana vision izay napetraka Andriamanitra tao anatiny izy dia mijery hitantsika zany iny anjarantsika zany mijery an'iny vision iny hoe inona ny vision mpanompon'Andriamanitra dia anjarantsika mijery an'izay hoe inona izay vision izay inona izay vision taritan'Andriamanitra amin'ny mpanompon'izay dia manaraka an'izay hoin'izay vision izay tsika fa hoe samy nosoran'Andriamanitra samy olom-boositra io za koa manana vision izay hitako tao anaty baiboly nyvakiako tamin'ny maraina ty aloha ny nataoko
nefa ny Andriamanitra mitondra antsika corps anankiray, corps iray hvkl dia nentintsika hoe ndao ary dia ndao ary hitanareo na le teny ary nitady tenin'Andriamanitra nitady tenin'Andriamanitra vao vaika dia atotin'Andriamanitra anatin'ilay thème foana satria tena hoe misy vision hitondrantsika n'Andriamanitra hoe anankiray hoe ndao ary dia any daholo fa tsy izay. Amen. Ohatran'izay reny koa ny asa, ohatran'izay koa ny asa rehefa miasa tsika misy vision ny mpampiasa anankiray, misy vision ka raha miasa tsika dia anjarantsika ny mamantatra, anjarantsika mahafantatra mivavaha amin'Andriamanitra amin'ny Jesosy tokony fanamasina raha tsy mahatakatra hoe inona vision fa ny vision ny mpampiasa antsika, vision mpampiasa antsika anankiray na ny olona miara-miasa amintsika na ny associé amintsika manana vision izy dia jerevo ny vision iny fa rehefa fantatritsika izy vision iny hoe izao ny vision ty dia mametraka tsika ny atsika tsy tsika indraindray tsika men'Andriamanitra tolotsaina hoe izao fomba mpivoarana ny orinasy ty ary ameny foana tsika izay ny ilanantsika eto ambonin'ny tany mihaino feon'Andriamanitra dia mitondra fahazavana any amin'ny maizina fa misy fotoana indraindray militsika mipetraka any ao mahita an'izay vision ny mpitahika antsika izay. Amen. Dia lasa tsy manana tentation antsika hanodina ny client na hanodina ny mpino. Amen. Izay ilay izy. Dia ao anatin'ny toetrantsika rehefa tena hoe tsika amin'ny hoe amen'Andriamanitra antsika ilay izy. Misy an'izay toe-po izay zany jeren'Andriamanitra, verina kely amin'ilay titre foana tsika hoe mila jeren'Andriamanitra izay toe-pontsika izay, mahita vision ny mahita vision zany mahita vision mpitahika antsika. Ny anankiray koa ozy ahy tamin'ny voalohany teo hoe ny fahatokiana dia tsy anao rery na ny olona rery, tsy hoe tahaky olona mahatoky ianao nefa ianao tsy mahatoky fa mifampahatoky ilay izy. Zavatra tsy maintsy réciproque ny zavatra atao dia tena hoe tsika mahatoky an'Andriamanitra, Andriamanitra nijery antsika hamonjy antsika dia misaina antsika foana isan'andro isan'andro. Amen. Raha ohatra zany tsika ka hoe tsika mantsy dia ataon'Andriamanitra ho mpitarika daholo rehefa kelikely. Amen. Sa tsy izany? Reo vitsy kely ilay lasa mpitarika eto. Amen. Lasa mpitarika daholo tsika rehefa lasa mpitarika ingatsika dia rehefa lasa mpitarika ingatsika manana ny anjarantsika tsika omen'Andriamanitra amintsika amin'izay izay atsika dia tsy voatery pasteur plein temps vao afaka manompo isan'andro ety tsy miraty sekoly na ray ary dia manompo daholo. Ty zany tsy omby ohatran'ilay isaka sabotsy ireny ty fa tena hoe eo daholo amin'izay satria efa omen'Andriamanitra antsika ilay izy dia afaka foana amin'izay tsika ninonino manana miasa amin'olona ianao zao mbola omen'Andriamanitra ny ianao za tsy miteny hoe tsy nahatoky ianao dia tsy nahazo be dia be ny kriteran'Andriamanitra fa le fahatokiana resakitsika aloha androany dia tena hoe jerevo tsara ny fahatokianao fa amen'Andriamanitra anao ianao indray andro any tsy maintsy ameny ianao satria izay ny teniny hoe mahatoky tsika dia omen'Andriamanitra mpanompo mahatoky izay tokony ho anazy ary amin'Andriamanitra mino fa raha tiantsika nompo tsiraray avy hoe hanana fanimpona dia omeny temps libre afaka migeren'ny fotoana tsika amin'izay tiantsika atao dia lasa tonga foantsika amin'ny fanimpona tonga mandray dia mandeha mizara tonga mandray dia mandeha mizara isan'andro isan'andro. Amen. Dia rehefa tena mahatoky zany tsika mitondra olona anatin'ny orinasa amin'izay dia ohatrany hoe tsy manao rehefa misy karazan'olona mantsy ny mpitarika. Misy ny mpitarika anankiray izay napetraka dia nisy ny mpitarika anankiray izay arahana. Rehefa ohatra tsika ka mpitarika apetraka dia indraindray tsika lasa indraindray ny karakterantsika lasa mijustifie ny toetra tsika ao anatin'ny orinasa anankiray lasa toetra izay manamarina n'ilay poste tanamenantsika fa tsy toetra izay mipetraka fotsiny hoe hitarika reto olo reto ohatra hoe lasa directeur ianao ka
tsy mandeha amin'ny fatokiana tsara tamin'ny azona le poste fa ohatrany hoe azoazo fotsiny le izy dia napetraka fotsiny lasa tsy maintsy te justifier ianao hoe ianao ny directeur lasa ohatrany tamin'ny tsy haiko raha fantatrareo tsy tadidiko le mpanjaka fa zay no nampisaraka ny zanak'Israely sy ny Joda satria tsy maintsy nanamarina izy hoe izy ny mpanjaka dia izy andao atao mafy kokoa ny zioga reto mpino reto izy Solomon dia teo no nisaraka na ny zanany eny dia avy eo teo no nisaraka ny Israely sy Joda satria namafisin'ilay ray kokoa izy te hanamary teny izy hoe izy ny mpanjaka dia ndao namafisina ilay izy satria tsy fantany hoe ahoana ny tena tokony ny etapy natao natongavana teto amin'ity toerana anankiray ity dia izay ilay izy indraindray tsika sao dia manao foana ny amin'ny toeram-piasantsika any tsy maintsy masika amin'ny olona io raha zany io tsy manaja anahy tsy amen tsy amen tsy amintsika izany amin'ny anaran'i Jesosy fa tsika tsy masika amin'izanizy mitenyntsika dia miteny entitra ferme dia zavatra logika fa tsy miteniteny fotsiny aloha ataoko mamay aloha fa aveo hita eo izay anaovana anazy tsy maintsy miteny afatria io manao foana satria io diso tsy maintsy memena satria io nanao faute na tsy ako zao vao maraina teo niala vany le kizilahy nitondra le tobilana iny dia niakatra tao ambony izy tsy hita ozy izy nisarona vocal dia nidina teo ambany dia tsy hita zavatra sarotra hita be le izy sady andeha sekoly le izy tsy hita le sary le vocal dia ozy izy fotsiny amantsy anazy bon mividy indray zany fa tsy maninona zany fa nanao faute nareo dia lasa fotsiny nareo sazonareo zany dana mitady le izy eraky ny tanàna androany fa mividy indray zany tsika fa raha ohatra ka tsy mahatoky an'izay nomen'Andriamanitra anany na nahafahako nividy tomobile dia tena marary ny foko fa simba tomobile io dia maratra total dia tao ataoko mamay izy fa maninona ny alahy tsy misaina maninona alahy manao zao fa maninona ny ariana le izy tokony saromana le izy alohan'ny andefa tsy anina lasa tezitra taminy dia sady maloto le olona blessé tsy mipetraka le fifampatokisana aveo rehefa teoriana fa mandeha kelikely le fifampatokisana dia vady kely tsy kelikely mitambatambatra be dia be lasa tendrombohitra rehefa kelikely amen dia zay le izy na ohatra hoe mandeha dia olona mety hoe tsy mitovy éducation aminao fa somary mba faible izy fa tsy mba nahita hoe fahasoavana ohatranao dia tsy ambanitsika hoe tsy afaka fa zao anao zao ty tena dondrona mihitsy non tsy amena koa fa tena hoe tsika dia mi-encourager ny olona mandrakariva ahatonga an'ilay fifampatopisana zany hoe fehana zany hoe tsy mila démontrer non fa ianao ny patron fa satria raha vao démontrer non fa ianao ny patron dia démontrer mpiasanao koa fa vola fotsiny tadiavinao aminao ary rehefa izay dia tsy ho hitan'ilay olona mpiasa ao aminao le vision izay eritreretinao vision ny anahy aloha visionko dia tsy miovaova mpiasa sy any zany zay zao ny anahy ao anatiny ary meny directa zao zalava teneniko hoe meny ovy kely androany le mpiasa ao amin'ny bureau ary fa volombelona mihitsy zalahy hoe saotra an'Andriamanitra fa tena ry zareo ireo dia ny zavatra rehetrarehetra ao ampiasana dia ifanaranay na dia zaharany hoe mitarika anazy ifanaranay daholo ny zavatra rehetrarehetra ahoana ampidiritsika ve ty olo ty sa tsy ampidirina anao ve atenao an'izao maka conseil dia miaraka mampitovy vision ahafahana mandeha lavitra na hoe jerenao hoe inona ny zavatra ilaina raha mitondra olona ianao mahatoky ianao ve mahatoky amin'ny fiainan'iny olona iny ohatra ny tahaka mifatokian'Andriamanitra amin'ny fiainanao ianao ve mahatoky amin'ny fiainan'ny mpiasa ao aminao ohatra hoe mieritreritra ianao hoe andramo fotsiny indray andro any ty mpanampy atao aminah ty ve mety mila vola en plus zao mety misy zavatra ilainy ve any sa ampy anazy le karama anjarantsika nge mieritreritra an'izany indraindray ny olona mety sapa matahotra sao dia mahazo vava na hoe sao dia soloina fa anjarantsika indraindray manampy anazy rehefa tonga amin'ny fety dia mba misy mihoatra kely any aminao dia meo anazy miampatseko
ameo anazy fantany ianao hoe kristianina dia izay koa mety ampitahaka anazy tena tiako ny toetrana kristianina raha ohatra mantsika karatsy toetra dia anankiroa ny valiny na zany tsika tsara toetra dia hiteraka kristianina mahatoky tsika anankiray na maro aminay fa raha ohatra tsika karatsy toetra dia ato amin'ny ilany indray hiteraka kristianina tsika izay ankahala kristianina hiteraka olona izay hoe hivavaka fotsiny nefa ny ankala tsy ho tia kristianina hiteraka olona tsy ho tia olona mivavaka vao mahita olona tia mpivavaka dia efa hoe ohatran'le ray iny tovy ihany zany lasa ankahalain'olona ianao satria mila matoky amin'iny olona iny ianao izay le fahatokiana mijery anazy ihany koa mijery an'ilay olona mijery momba anazy manao na fony raha mahery vava ve za sao dia mba handratra anazy aminao izy mety normal aminao le mahery vava ohatra na hoe miteniteny fa amin'ny olona mety zakany misy mety hitantsika eo any zay rehefa verina kely tratra dia izay ny amin'ny resaka hoe fifampatokiana eo amin'ny olona mahita olona azo itokisantsika ary misy olona mipetraka ho azy lasa mahatoky atsika amin'izay zavatra rehetrarehetra ataontsika amen dia rehefa miasa tsika zany dia izay le izy ninona asa ataontsika dia izy ny ten'Andriamanitra amin'ny Kolosiana 3:7-8 hoe na inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny an'ny Tompo fa tsy an'ny olona amen Andriamanitra zany dia mijery zavatra miaraka paralèle miaraka fa tsy avelany andeha hoe tia misy olona tena mafana fo be atao am-piangonana mafana fo be amin'ny asan'ny Tompo tia olona ity fa nefa izy ale voara rehefa tsy amin'ny ato amin'le asa ato fampona dia ato ny asa rehefa ato amin'le asa izy tena ikoizana na manonao foana na manonao kototo na le resantsika teo tsy hoe monsieur laisser aller fotsiny hoe izay tiany atao ny atao fa tsy manaraka ny lamina tokony ho izy na manitanita-kevitra lava fa tena hitan'i Jesosy lasa tsy hitan'i Jesosy ho azy le nao mafana fo be ato amin'ny asan'ny Tompo fa lasa le tsy natoky tato amin'le ray no hitany satria jereny Jesosy amin'ny paralèle zany ireo zavatra ireo sady jereny ny fatokiana ao amin'ny asany no jereny ny fatokiana ao amin'ny asa ho an'ny olona amen zany hoe rehefa miasa zany tsika dia le resakantsika tavoalohany teo tena hoe mahatoky manao zavatra tsy miandry tampony mandeha izay fotsiny any amin'ny asa ataovy tanterao izay zavatra rehetrarehetra hoe takian'ny mpampiasa dia ohatr'izay le izy avy eo koa tsika rehefa manao ny asan'ny Tompo iny koa tsara koa iny mandeha tsara ohatra ny fanaontsika any ampiasana ohatra ny fanaontsika any ampiasana atao eto amen fa manjary lasa metsara velantsitsika lasa ohatrany hoe mibizina évangile fotsiny hoe ataoko tsara fa ataoko ratsy dia ato zany mba atao tsaratsara ny business mba azahoako tsaratsara ato tsy mibizina évangile tsika fa tena hoe manaraka an'i Jesosy le mpitarika atsika amen zay dia zay le izy dia ny anankiray indraindray tsika mety hoe perte total ny fahitan'ny olona atsika hoe ampiasana hoe le tiako dia bezesta fotsiny ndao ody fefa amin'ny telo zao debe efa lasa za hijanona hatramin'ny farany fa amin'ny 5 ny karamanana hatramin'ny 5 dia izay le izy ny olona lasa ianao mijanona mahatoky ianao amen zay le izy mety hitan'ny olona perte ianao fa Andriamanitra mahita n'iny ho lasa gain mahita n'iny tombontsoa izy amin'izay zavatra rehetrarehetra ohatrany verina kely resaka hoe opportunité telo ohatra hoe mamoriporina zavatra ohatrany hoe maka zavatra olona hoe alainao nefa ny an'olona le hoe makakila ohatr'izany ohatrany hoe Abraham ange azo natao tsara mihitsy ny créer opportunité ny safidy tamin'ny tamin'ny Lota afaka ny safidy izy an'le tany lonaka sady tsara dia teo ampelantanany ny opportunité tsy Andriamanitra ny teny hoe tiany tsy maintsy alainao dia tiany menao any Lota fa teo ampelantanany le opportunité hoe tiany any Lota ty tsara be ty dia tiany anahy satria efa hitany le vision foana zany ny arahantsika hoe
tia le vision dia tsy niala tamin'ny vision iny masiny hoe tamin'ity vision ity le izy fa tsy tamin'ity zavatra kely zavatra hita masoko ity fa mbola misy le vision tsy hita maso zay nomain'Andriamanitra zay nomanin'Andriamanitra dia fiarahana tamin'ny loha toetra zao mpiara-dalana izy dia mifampatoky lasa mikrée fifampatokisana le izy amen satria ny ten'Andriamanitra miteny ao amin'ny Romaina 12:18 zao tsy ohatran'ny hoe tena hoe matoky amin'ny zavatr'olontsika dia lasa mantanteraka an'ilay ten'Andriamanitra io hoe raha azo atao dia ataovy izay havananao amin'ny olona rehetra lasa tsy mamorona fahavalo ianao tsy mamorona fahavalo amin'ny olona ianao fa lasa mihavana amin'ny olona rehetrarehetra amen dia lasa mitandrina ny tenantsika zany tsika noho izay zavatra izay hoe mitandrina ny tenantsika tsy ho voaloto dia zay personnalité-ntsika zay zavatra kolokoloantsika zay hatry ny lavitra be amin'ny fiainantsika mandeha tsikelikely isan'andro mandeha amin'ny fatokiana zay le tadiavin'Andriamanitra amen tadian'Andriamanitra izy satria Andriamanitra dia mitady olona mahatoky hiara hiasa amin'ny mandrakariva izy ny teniny ao amin'ny Mika 1:9 hoe Mika 1:9 hoe ry olombelona efa naseho izay zavatra tsara sy izay ilain'i Jehovah aminao efa nazavaina taminao inona le ilain'i Jehovah inona zavatra tsara tian'Andriamanitra dia izao ny anao marina sy ho tia famindrapo ary ny anaraka an'Andriamanitra ao amin'ny fanetretena aminatin'izay fanetretena izay manaraka an'Andriamanitra amin'ny fanetretena tena hoe vonintsika hoe ametraka amin'Andriamanitra hoe apetrako aminao Andriamanitra iny zavatra tsy nety iny fa manetry tena fa tsy zesta tsony ahako hoe za zay mihitsy fa tena hoe tsy izay tsony hozy izy ten'Andriamanitra miova amin'ny fanavaozana ny saina tsy izay tsony fa za efa zao amin'izay efa madio fieritreretako madio saina tsara fitondrantena amin'ny olona rehetrarehetra amen nisy nitarita amin'ny mpanompon'Andriamanitra teo hoe zavatra efa hoe misy zavatra tamin'ny taloha teo le tamin'ny fito hoe mila miditra amin'ny fito dia mahazo an'ilay izy tsara dia nisan'le tenen'izay hoe mila elanao izy izy ny taninao elanao izay zavatra nampianarinanao taloha indraindray ao anatin'ny fanarana satria indraindray hoe mila elana mba ahafahan'Andriamanitra tsara miditra tsehatra amin'ny fiainantsika dia misy ny ten'Andriamanitra ange Genesis 12:1 hoe Genesis 12:2 hatramin'ny 7 ary Jehovah tamin'ny Abrahama mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranony rainao akany amin'ny tany izay nasehoko anao dia atonga anao firenena lehibe ao ary hitahianao sy lehibe ny anaranao ary fitahiana tokoa ianao ary hita izay anisoanao ao fa hanosina izay manosina anao ary aminao fitahiana firenena rehetra ambonin'ny tany i Abrahama dia olona natsoin'Andriamanitra fa nampisehoany teo hoe misy zavatra fitakiana ohatrao mba misy takian'Andriamanitra zany le miala ho amintsika zany misy zavatra takian'Andriamanitra amintsika mba hoe ahatonga antsika hoe ho ilainy sy ho tediavin'Andriamanitra amen dia inona le izy mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao sy ny tranony rainao tsy akory hoe io tsy resaka hoe tsy hoentin'ny paster Sandra Trato zany ny dada sy mamany satria mialama rainao fa ianao atao paster ato tsy izay le izy fa ny atao hoe rainao ny taninao ny havanao dia ireo zavatra izay nitaizanao hatramin'izay toe-po izay nitaizananao hatramin'izay na toetra nampianarinanao tsika raha amin'ny anarana ohatra hoe nom de famille tsika rakotopibaiko ohatra izay ny anarana tsika rakotopibaiko tsy maintsy ohatra izao tsika tsy ataon'ny olon'olona ohatra izany reny le zavatra ampianarina tsika reny tsika tsy maintsy tsika raha vao ataon'ny olona an'izao dia tsy maintsy mamaly reny ialana reny zavatra hoe napetraka olona tamintsika reny indraindray le izy indraindray reny zavatra reny zavatra napetraka tamintsika indraindray reny zavatra reny zavatra miforona ho azy ao anatintsika ihany koa nefany noho ny fiainana izay mafy sy mangidy dia tena
lasa mangidy fo ka zay le atao hoe mangidy fo satria setrasetran'ny fiainana dia lasa koby mioka ao anaty tsika lasa mangidy fo amin'ny olona reny zavatra reny hozy ny ten'Andriamanitra melamy reny rainao sy ny reninao reny toe-po izay lasa sarotra mamela heloka ve satria gafian'ny olona ve tsika dia lasa tsy mahavoavela heloka elao fa zavatra tokony elana reny apetraka amin'Andriamanitra apetrao velako eo anatrehan'Andriamanitra sy ny fanahy masina dia tena hoe apetrao aminazy fa miala zatra ohatrany hoe zatra nambakaina ve tsika zatra nangalarina teo aloha lasa tsy mivelatra amin'ny olona tsony lasa ny olona rehetra zitantsika lasa mpanambaka daholo lasa tsy sopokotsika misy olona efa man'Andriamanitra antsika tokony arasa amintsika lasa voaty dia tena hoe lasa tsy tia mizarazara tsony tsika nefa tsika tokony hoe zatra manome satria lasa nisy toe-potsika lasa mitazona antsika ho amin'izany toetra izany dia reny ozy izy ny ten'Andriamanitra elana ary reny dia fanahy masina rery ny tena manitatra antsika amin'ireny matetika moa raha vao ny olona kaiky miteny areny indraindray lasa ady le izy aza mifampiteniteny azafady indraindray koa nefa reny ny tenen'ny fanahy masina hiteny amintsika fa arakaraka le situation le izy dia mila fahendrena daholo na ny ray dia ohatra hoe tsy haiko zatra kapohana ve tsika tamin'ny mbola kely mety lasa misakatra anaty mety lasa misy problème tsika amin'ny ray aman-drenitsika mila vahana reny mila apetraka amin'Andriamanitra dia tena hoe vahana hoe tsy izany ahako mila elana zany ny zavatra rehetrarehetra tsy fanaka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izay iverintsika fa mitaizantsika rehefa hivavaka tsika dia apetrao amin'Andriamanitra zay inon'Andriamanitra ny zavatra tena hoe nitaiza ny foko naparary ny foko izay tena hoe mila elako fa mety tsy manana anazy fa Andriamanitra matoa izy miteny amin'izao efatrandro izao dia izy ny amahany tsiraray avy anampy ary andefa amin'ny fanahy masina hitarika antsika ary ame antsika fiadanana ao anatin'izany fanafahana izany amen. Josefa nge raha namidy izy dia sûrement izy nanana fangidina izy tao anatiny mety nanana fangidina tsy haiko mety nanana fangidina izy dia tavela elaela tao am-ponja nataony tsara ihany ny asany fidèle ihany izy fidèle tamin'ny vadiny sasany fa misy zavatra izay nitazona anazy tao anatiny mety hoe le rahalahiny fa Andriamanitra koa tsy hoe raha tsy fanaka hamelanao hijanona ela be ao am-ponja fa Andriamanitra miandry anao kosa nefa hiova ao anatin'ilay fonja dia tsika zany dia izay Josefa rehefa nanomboka nanazy izay le nitaizana azy izay zany zao ny Josefa le raisy reny nitaizana azy le rahalahiny le toe-pon'le rahalahiny tazominy tao anazy ela be foana fa rehefa hitan'Andriamanitra iny sûrement navotsiny iny tao anatin'ny fonja dia natsoin'Andriamanitra amin'izay hoe ay tapitra amin'izay zao le fotoana tapitra ny fotoana tao anatin'ny fonja ndao miala ao aingana amin'izay aingana miala fa tsy tonga dia maika Andriamanitra nalanao fa tsy tiana anao mitomanina izy jerevy nge Josefa io ihany nge ohatrany hoe tianina averina tamin'ny rahalahiny ihany nge le adalan'ny rahalahiny ohatrany hoe tianina ampiseho ihany nge le izy ohatrany sangisangy ohatrany hoe vengeance kely ihany ohatrany sangisangy tamin'ilay rahalahiny izy hoe ajanony ty eto andray ajanony ty rahalahy ty tsy fa izy nge nandeha nitomany tao ambadika tao nandeha nitomany izy ohatran'izay koa nge Andriamanitra mijery antsika izy mahita antsika ao anatin'ilay prison izy mahita antsika ao anatin'ny lavaka izy mahita antsika ao anatin'ny tsy fahafahana izy fa mitomany izy fa mijery antsika izy nefa niala tao aingana vao manomboka manapa-kevitra tsika tonga saina aingana esory ao anaty esory eo avoay amin'izay le anjely le zavatra nomaninao teo efa lasa nianina le izy fa ela be izy dia efa nameko aniany izy le anjely ohatra efa meko anazy ameo anazy dia double aingana ohatra Andriamanitra tia antsika izy ary mijery antsika ary tsy andriny izay alantsika ao anatin'ny situation anankiray sarotra amen.
Zay ny ten'Andriamanitra tsaraiko androany. Andeontsika hiala, andeontsika hangataka amin'ny fanamasina, andeontsika hanana fahatokiana, andeontsika hiala amin'izay zavatra mitarika antsika satria ireny zavatra ireny mahatonga antsika tsy hatoky indraindray ireny zavatra mitaiza antsika taloha ireny. Mahatonga ilay fahatokiana tsy ho tanteraka tsara fa lasa ohatry ny intéressé, lasa mandehandeha fotsiny amin'izao. Dia hivavaka antsika amin'Andriamanitra hoe apetraka antsika amin'Andriamanitra izao andro fahatelo izao hoe tena hoe jereo anao anatin'ny fonay tsiraray avy apetrakay, borahanay eo am-pelantananao Andriamanitra tia tenenao n'Andriamanitra ary tsy hainao dia angatao fanamasina fa izy teny. Amen. Tainy Jesosy daholo tompoko. Andriamanitra ny sapota. Manasantsika hitsangana ary avy hatrany dia anao vavaka tsika mifanandrify amin'izany teny zany a. Firy aloha ny voatandro any e. Formation na PDG le teo a. Satria amin'ity taon'ity ny jobily mantsy a anona fileovana mampiasa maharaka tsara daholo a. So dia sambatra taty vero. Sambatra. Enao anie le tian'Andriamanitra. Hitanao formen'Andriamanitra ianao anana an'le qualité pijoroana. Satria izany piasa azo fileovana zany a dia ho anana ny asany a fa olona mahatoky. Voaraintsika izy teo a, olona mahatoky. Fa tsy hoe olona kolondondonina eny fotsiny dia lasa mpampiasa eny dia anankorotan-javatra avy eo. Na olona anamaivamaivana mpiasa ao aminao dia mieritreritra fa tsy hivaly aminy iny. Araka le teny teo hoe raha vao ianao izy izy mametraka fa patron ianao dia ametraka mpiasa hoe piasa dia vola fotsiny hifanarahana eto. Dia nefa tsy dia mahasoa ny asanao loatra izay. Hitomany rery ianao amin'ny enin'alina ianao rery. Maninona le piasa efa sady nefa mifanarana tamin'ny 5. Dika izay tsy voatery hijanona izy zany. Fa rehefa tena tafiditra ao amin'ilay toe-po tsara sy mendrika dia afaka ho tonga mpiara-miasa mahatoky izay olona mety ao apetraka Andriamanitra sy angatahanao mba hiasa hiaraka aminao. CEO master class le andro marina raha azonao an-tsaina. Tena marina zany. Formation na PDG master class efa ary tsy hoe olona te ho PDG na nazava izy teo. Misy mihaino ve? Koatra ny fifadian-kanina fa teo dia formation hafa tampoka to dia meny tompo avy any satria te hijery anao izy ary te hahita anao izy. Avaovao ny tanantsika ataontsika metraka ny fotsika ireo endrika tsy fahatokiana. Mangataha amin'Andriamanitra tompo tena mifona aminao a. Traindray rehefa an'olona dia ataoko tsinitsinitra. Ay diso izany fomba fiatrehako fiainana izany. Zay zao le hoe nisy ray sy reny sy tany sy havana mbola nitaiza taloha dia mieritreritra anao fa miandry rehefa le anao vao irasiraka be. Nefa Jesosy niteny fa raha vao tsy mahatoky amin'izay any olona ianao a dia tsy azony ianao. Eto anatrehan'Andriamanitra ny fahatokiana. Fa indraindray zavatra kely a tena tsy vitantsika no mijoro. Dia manahaka ny programa palebiazana ho manin'Andriamanitra ao ambadiky ny jobily zany. Raha tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta misaotra fa ny olona mahatoky no tadiavinao. Ary Baiboly tena mazava be fa ny masonao mitsinjo sy mijery izay mahatoky etỳ ambony tany. Aoka ny masonao mba hahita tompo manomboka androany anreto zanakao izay mitokana sy mifadianina ary mivavaka hanovany ao anaty. Inona moa le hovainan'i Jesosy? Le tsy mahatoky mba ho lasa mahatoky amin'izay. Ataovy amen. Raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta tena hita eto anatrehanao zany ary mifona aminao zay. Misy taona izay tompo tena tsy mahatoky. Na any am-piasana, any am-pianarana, na ao an-trano. Tsy mahatoky amin'ny zavatra ny fanarahana. Mety misy ary manatrika eto araka le voalaza napetraka teny ambavampanopinao hoe amin'ny 5 ny tokony hirava dia amin'ny 3 dia efa tsy hita satria tsy eo ny lehibe. Zay le tsy mahatoky kely ohatry ny kely zay manimba no avy ngeza be dia lasa toy ny voafatitra sy andevoziny eo amin'le posta tsy mety miova mihitsy le olona amampolo taona noho ny amin'ny karaktera anankiray atao hoe tsy mahatoky. Matsara mbavaka ny tsiraray avy izay manatrika eto Jesosy mifampivavaka izay fanaraka amin'ny teninao te ho isan'le hitanao, te ho isan'le tadiavinao, te ho isan'le ilainao ary hisafidy hanapa-kevitra manomboka androany hanamafiorina ny fahatokiana, hanova ny endriky ny tsy fahatokiana ho tonga fahatokiana, hianatra an'izany mahatoky izany, himezan'ny olona satria ny rehetra tsy manaja an'izany fa izay kosa hanaja an'izany satria izany ny sitrakao
sy tianao hita. Misaotra-betsaka Jesosy arao ka hiverina ny fahatokiana ompony olona fa enao manendry no manendry mahatoky ny olona rehefa avy mamonjy azy araka ny voalaza amin'ny Paoly. Taio ny tsiraray avy ao atokantrano isiany fahatokiana, isiany fahatokisana ary isiany fifampahatokiana sy ny fifampatokisana. Eo anivon'ny mpivady, eo anivon'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, any am-perinasa eo anivon'ny lehibe sy ny mpiasa, eo anivon'ny samy mpiara-miasa, eto anivon'ny asa fanompoana, eo anivon'nay izay tariana sy ny lehibe sy mpitarika napetraka ao. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa ny isan'andro tokoa miaraka aminao dia isan'andro mianatra mandroso ho any amin'ny tsara kokoa, ho any amin'ny matotra kokoa. Misaotra betsaka androany fa tena formation tsy voavidim-bola hatrany nomenao foana rehefa mampiteny sy mampiasa mpanompo ianao eto amin'ity toerana araka ny programme sy ny planinao sy naiza ampiasanao olonao fa tsy hoe eto ihany fa sao dia hoe eto amin'ny tanàna ny tena miavaka. Tsy izay Jesosy lizy fa any amin'izay anangananao olona ka ampitenenanao mpanompo dia tena mahatsapa ny asaribidin'ny fanatrehanao zay sy ny asaribidin'ny lesona omenao. Mateo ianao manome lesona misy zavatra tokony hiova ary tena hiova zany. Misy zavatra diso ao dia hovaina ho tonga eo amin'ilay marina irianao. Indraindray lasa ohatrany hoe miasa be tsy mahatoky dia lasa ampahorian'ny vokatra tsy miova satria miandry karaktera amin'ny fiovan'ny zavatra rehetra fa tsy fisasarina zavatra ivelany. Saotra betsaka Jesosy andro amaraina dia nisy témoignage nomenao zay ampahery sy mampandresy anay fa ny fanaovanay soa ara-pahatokiana androany tsy mivaly eo no eo kosa aloha fa ndray androany iny tsy very fa tsaronao ary ataonao tsarono lehibe sy mpanapaka hatramin'ny mpanjaka lasa natsiaro andro Mordekay sy Joseph nohony amin'ilay fahatokiana. Toy izany ihany koa ny irinay tonga eto Jesosy mba hijoro mahatoky eo anatrehanao, ho mahatoky eo anatrehan'ireo ankonanay sy manodidina, mahatoky eo anatrehan'ny mpiara-manompo rehetra sy eo anatrehan'ny mpiara-miasa sy ireo olona rehetra izay irahanao iray lalana aminay mba ho programa mpamonjena ny efaran'ny zavatra rehetra. Amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen dia amen. Tiaka mafitsika hoan'i Jesosy. Mahazo toerana vetivety no fanatintsika ny amin'ny fankasitrahantsika an'Andriamanitra fa voatahantsika androany. Amen. Nisy natsapany tena voatavy androany. Tena voata satria io fahatokiana io tena amaly be anao rapitsy io. Tena amaly. Tsy very mihitsy ny olona mahatoky. Nisy fidélité voaresaka teo nisy resaka loyauté ahentsika daholo izy teo ohatra hoe zavatra mifanarahanao ohatra dia mibolila le olona fa mipasy tampoka any aminao tonga direct ity moa tsy tiany olona ty direct nefa mifanarahana tsy direct fa misy laminao misy zavatra dia ny atao hoe fidélité sy loyauté dia miverina eo amin'le tsy hoe manabe asa tsy hoe lasa mavesatra ny administration fa fanajanao ny fidélité an'le fandaminana izay napetraka. Rehefa misy tompon'andraikitra eo dia mandalo tompon'andraikitra fa tsy tonga dia ka za efa niantso ampastera direct fa ampariza tonga dia ataon'le izy tsy fidèle ianao. Fona tompoko mahazo mifona na dia anao ry tokony hifona fa tsy hoe problème be zany hoe inandray ny tiantenenina zay ataonao ianao no sahirana raha manazatra ny fiainanao amin'ny zavatra ohatr' izany fa misy rafitra misy zavatra misy anina mipetrapetraka dia tsara miverina foana hoe iza no tompon'andraikitra napetraky ny tompo mety ao an-trano mety izay mahatonga ny ohatra hoe misy zavatra hoe ahoana anao any mila miresaka aloha izay mivady ohatra tokantrano resantsika mihaino tsara ve tsika satria tsy hoe tonga dia mipasy direct tany aminao fa misy zavatra tokony fampiresanareo mivady raha tianao tsisy troisième guerre raha tianao tsisy ny troisième guerre mondiale ao an-trano satria tsy fidèle ianao amin'ny zavatra ny fanekena. Alleluia. Misy tompon'andraikitra ao ampiasana marina fa tonga dia milingilingy ianao mankany amin'ny lehibe fa tsy fahendreny izay. Alefaso amin'ny ambaratonga aloha rehefa tsy mamaly ny ambaratonga Andriamanitra ny hanokatra fampahitana fity mba hatonga anao ahitany any amin'ny lehibe. Amin'izay fotoana izay raha tonga any amin'ny lehibe anao dia mangatsy nresahanao nga le tompon'andraikitra io dia efa nresahako izy to fa tsy nanan-kavaly izy fa tsy eo amin'ny fahefahany dia afo izay. Hitanareo amin'izay le mahatoky alefa tsy kelikely ohatr' izay le izy. Dia tahiny Jesosy ry zanak'Andriamanitra mahatoky isan'ny rehetra hamakivaky ny herinandro sy hahavita hifadianina androany
mahita fa ho lasa lavitra ny fiarahanao amin'i Jesosy ary Andriamanitra ny hampamirapiratra ny voninahiny eo amin'ny fiainan'izay mahatoky. Mahatoky tsara fotsiny. Nafinaritra be teo hoe tokony irava amin'ny 5 dia efa lasa ny deba amin'ny ray atoandro. Dao ody daholo e. Zany ny tsy mampandroso. Alleluia. Ary zay ny afaka hampandroso hosana. Voarainao ve? Zavatra kely ohatr'izay dia manimba zavatra. Aoka tsy hoenao le kely manimba zavatra. Foka ianao le kely imezan'ny olona fa mijoro tsara. Tsy hitan'ny olona fa hitan'Andriamanitra. Tsy ilain'ny olona fa ilain'Andriamanitra. Amen. Tsy hafa indray raha hoe mihery ianao hoe zafady tompoko fa efa vita ny asa, ianao koa efa tsy ato zay ve mila miandry hatramin'ny 5 sa misy direktiva manokana. Dia mety hiteny izy hoe hatramin'ny 9 ka, dia hatramin'ny ianao no te hanontany fa hatramin'ny 9 zany. Satria nanontany ianao. Na mety hamotsitra izy, marina tokoa hidio ny braosy ny anina fa satria vita daholo ny asa afaka mody alonareo androany. Ohatra hafa zao zay satria mihery ianao. Fa le tonga dia le manapa-kevitra nefa misy tokony herana tsy dia tsara manana an'izay fiainana tsy mihera tonga dia mandeha zay. Ny faran'izay ny andavaka liona mantsy raha vao le tsy dia mihera. Afy Daniel ny jorona dia fazana azy tany. Tena mila mijoro. Tena kaikinao mila mijoro tsara fotsiny hoe tsy sarotra ny fahatokiana hoe nisy vavolombelona androany teo hoe dia misy modely koa napetraka Jesosy hoe tsofirano eo akaikinao olona mahatoky ianao eo hoe mahatoky amin'izay napetraka Andriamanitra taminao hoe mahatoky amin'izay an'ny olona mandalo eo aminao hoe mahatoky amin'ny kely indrindra misy eny am-pelantananao hoe mahatoky amin'ny mamona tsy marina ianao hoe teneno izy le mamona tsy marina hoe fa ianao marina hoe tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra. Alleluia. Alleluia. Rehefa ohatra hoe mividy zavatra ianao ka hitana hoe diso ny fameram-bolan'ilay olona dia tenenao mpitiavana izy hoe zao ny le calcul dia tsy ampy an'izao ny ity dia mody atala be ianao. Hoay azafady tsy manina fa afaka mbadisany e. Afaka mbadisa fameram-bola androany dia diso tamin'ny heriny dia diso tamin'ny tapabola dia tsy mety mitrangana izy zany e. Sady mamela heloka ianao ny mamindra fo fa mifampitaiza. Misy fotoana moa zany efa anaty tôbily ianao dia diso izy dia se dao andeha. Fa tsy hoe iny mahita jerevatra fa izy ary zato le diso anefany. Azareo dia misy zavatra be dia be zany ao fa mampipita fahatsarana zany tsika. Dia mahatoky tsara. Ianao isika aloha no mahatoky amin'ny fahamerim-bola. Nisy fotoana zay indray voninahitra amin'i Jesosy nisy fahafahana nilana tamin'ny asan'Andriamanitra zay nampitondra ny pasteur anahy. Valeur be mihitsy le izy. Dia satria zay nampianarina sy ny iainana moa tsisy anao iny fa ho an'ny asan'Andriamanitra dia alefatra amin'ny farany somatsara dia voninahitra nan Jesosy fa mety le izy. Ary tsy tony mety fa afaka metrahana an'izay matetitetika ianao fa tsy hoe amin'ny voalohany sy ny faharoa mody manao an'izay fa ny amin'ny fahatelo mipetaka tsika. Tsy mahatoky ny anaran'izay ary hovidinao lafo izay rapitso. Dia any avy eo ka ohatrany tamin'ilay nandeha tany ampitan-dranomasina farany teo dia nisy olona nampitondra ity tompoko ampitondraina. Ohatrany tsy teo ny nanomezako izan'ilay olona vao tonga tany tsisy bonjour tsisy câlin tiany ianareo aloha zay vao mifampiarahapitsika fa zay ny mission. Tena kaikinao tsoroa mahatoky hoe fa tsy ho very mandeha ianao hoe. Dia zareo ny tantarain'le mpanompon'Andriamanitra sy lehilahin'Andriamanitra teo hoe naiza izy dia omen'Andriamanitra ny asa. Amin'ny fotoana tsisy asa hono e mahatsiaro le nanehoanao fahatokiana. Tsy ianao miantso fa mahatsiaro le nanehoanao fahatokiana. Mahita an'izay fahatokiana izay ao anatin'ny tsirairay avy amin'ny ara-maherin Jesosy. Fotoana afaka hitsanganao sy hijoroanao vaovao androany. Mety tsy dia niaina an'izay ianao fa matotonga Andriamanitra miaraka amin'ny teny afaka depara vaovao. Tsy tara ianao raha androany maraina anao an'izay fomba fiain'izay dia ho hitanao ny fahatanteran'ilay jubilee amin'ity taon'ity ho marina aminao sy ny ankonanao. Dao sika hitsangana ao afantanao dia isory Andriamanitra. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny fahatokianao, ny teninao, misaotra ny amin'ny fanatrehanao, misaotra ny amin'ny fampianarana, misaotra ny amin'ny lesona, misaotra ny amin'ny fanairana, misaotra ny amin'ny vavolombelona, misaotra ny amin'ny tolotsaina, misaotra ny amin'ny conseil, misaotra ny amin'ny zavatra be dia be ara-panampiana napetraka teny ambava-mpanomponao androany fa olona mahatoky ny tadiavinao. Tsaroviny tsirairay avy raha andeha hiala eto indray
ao ny hianatra, ao ny hiasa, ao ny hiatrika fikarakarana maro samihafa, ao ny hiatrika fiainatokantrano, na inona eo amin'izay misy anay dia afaka hijoro mahatoky izay, ary ho anao Jesosy ny fijoroana. Misaotra betsaka taio ny tsiraray avy mialeta, aza vela isy na dia anankiray aza ka isy vesatra, na isy alahelo, na mety isy tsy finoana sy salasalana, na mety any anaty any eritreritra hoe mba ho isan'ny olona hita mamiratra ihany ve fomenao ny lesony. Raha vao mahatoky androany dia misy zavatra misokatra rapitso. Raha vao mahatoky androany dia misy zavatra misokatra rapitso. Zavatra angatanay Jesosy hijoro mahatoky ny tsiraray avy. Aza atao rapitso vao misokatra, fa mba ataovy androany dia efa misy zavatra misokatra, satria Andriamanitra marina ianao, Andriamanitra mahatoky ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Raisiny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Tanteraka ny fiainanao. Mandehana mijoroa apatokina. Andriamanitra hitahiry ianao. Ary Andriamanitra hanampy ianao hitehirizanao ny fatokinao, amaly ianao ny fatokinao. Naiza naiza le ianao dia hijoro Andriamanitra mahatoky amaly ny fatokinao. Manomboka androany maraina, hiova le endriky ny tsy fatokina ho lasa fatokina. Ampatsiaro hibitsika eo anilanao ny fanamasina, ary hanampy ianao hatonga anao hijoro karazan'olona tena mahatoky tadiavin'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, mandehana tontolo andro voatany, tontolo andro androany. Herinandro tsara indray ty herinandro ty. Ahavita soamatsara ny fifadiana sy ny vavaka ny tsiraray avy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Zareo ny fahasoavana ary fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Amen dia amen.